mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanenavako malala no era-banantsika tratra ity talata faharoan'ny volana janoary ity dia faly miarahaba koa revako tratry ny taona vaovao manantitra ny fiarabanantsika rehetra minaran'i Jesosy tratry ny taona vaovao ary ny lohahevitry ny mofinainantsika moa amin'ity volana janoary ity dia ny hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra dia mirary ny isehon'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika eo mpamakivakiana ity taona ity horakofan'ny voninahitr'Andriamanitra na ny asantsika na ny fanondoran-tenantsika na ny fanompoantsika mamakivaky izany taona vaovao izany. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'i Ezekela mpaminany toko voalohany. Ezekela toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany dia nisy endriky ny seza fiandrianana mitovy volo amin'ny vato safira. Ary teo ambonin'ny endriky ny seza fiandrianana dia nisy ohatra ny endrik'olona ary nahita toy ny volon'ny metaly mamirapiratra. Dia ohatra ny tarehin'ny afo manodidina azy ary hatramin'ny valahany no miakatra ka hatramin'ny valahany no midina dia hitako tahaka ny afo. Ka misy namirapiratra manodidina azy toy ny tarehin'avana amin'ny rahona amin'ny andro nisy ranon'orana ny tarehina namirapiratra manodidina. Izany no fijery endriky ny voninahary Jehova ary noho nahita izany dia nikarapoka ny akohoko ka nandreny feony anankiray niteny. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny endriky ny voninahitry Jehova no asehon'ny Ezekela mpaminany na tany saina Ezekela mpaminany amin'ity mofinaina voalahatra ho antsika ity. Tsy mora ny fitanisany Ezekela mpaminany ny voninahitry Jehova. Tsy mora ny mitanisa azy. Satria voambolana manapetra ihany ny voambolana Ezekela, voambolan'olombelona, voambolana andavanandro nefa iresaka ny voninahitr'Andriamanitra izay hitany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Alaivo sara an-tsaina hoe raha misy olona tany amin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo na taonjato fahaenina ambin'ny folo na taonjato fahafito ambin'ny folo eto Madagasikara ka asaina mitantara dia atao hoe hoentiny eo amin'ilay findaina ilay televizion na tahaka izany fahitalavitra dia asaina tantaraina hoe inona ny zavatra tanisaha hoe ohatran'inona fahitanao ity finday ity na ity fiarakodia ity dia ho azo antoka fa ho sahirana izy. Ary izay voambolana fatany amin'ny taonjato valo ambin'ny folo na fito ambin'ny folo no tsy maintsy ho ampiasainy hitantarany hoe ohatran'izao ny fahitako an'ity finday ity. Ary dia ho tahak'izay ny nahazo ny Ezekela mpaminany raha nahita ny voninahary Jehova izy. Nahita ny endriky ny voninahary Jehova izy. Voambolana tsotra, eloelo, valahana, havana, izany hoe voambolana andavanandro no ezahany Ezekela mpaminany ny tanisana ny voninahitr'Andriamanitra. Hany ka sarotra ahoana izany eloelo izany, ahoana izany hoe valahana mamirapiratra, ahoana izany tsy mora na dia ho antsika mamakakehitra aza ny manakatra azy satria itsika manana voambolana atsika taonjato varaika amby roapolo, Ezekela manana ny voambolana anazy tamin'ny nanondratana ny bokin'ny Ezekela ary ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mbola afako. Ary dia ireo zavatra telo ireo zany no tsy maintsy ampiaonina vao afaka ahatakatra ny hoe ohatran'inona ny endriky ny voninahitr'Andriamanitra. Arak'izany dia anao hitsin-dalana isika. Anao hitsin-dalana amin'ny hoe andao fantarina inona moa ny tiany Ezekela ho takatritsika fotsiny. Inona ny tiany Ezekela ho takatritsika momba n'izany hoe voninahitr'Andriamanitra na ny endriky ny voninahitr'Andriamanitra. Any Babilôna ny zanak'Israely amin'ny fotoana ahitany Ezekela ny voninahitr'Andriamanitra eo amoron'ny renirano Kebara. Babo any Babilôna ny zanak'Israely. Ary rehefa babo any Babilôna izy dia nitaraina tamin'Andriamanitra dia eny amoron'ny renirano Kebara izy no nivavaka ary dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia izay no tantarain'i Ezekela eto. Ny voalohany izay asehon'ny ity fahitana ity dia ny voninahitr'Andriamanitra
dia nanaraka ny zanak'Israely babo tany Babilôna. Raha mamaky tsara ny bokin'ny Ezekiela mpaminany sika de mahita fa niala tao amin'ny tempoly tao Jerosalema ny voninahitr'Andriamanitra. Io voninahitr'Andriamanitra zay naizy azy an'ilay tempoly tao Jerosalema io fa niala tatsika manomboka any amin'ny toko 10, toko 9, toko 10 dia hita fa iny fa niala lay voninahitr'Andriamanitra ary tonga nanaraka ny zanak'Israely tany Babilôna le voninahitr'Andriamanitra. Ary io hitany Ezekiela to amoron-dranoran'ny Gebara tany Babilôna lay voninahitr'Andriamanitra. Rehefa iverina indray ny zanak'Israely avany amin'ny fahababona de iverina hiaraka amin'ny zanak'Israely le voninahitr'Andriamanitra ary ho ao amin'ny tempoly indray. Izay le sary, izay le tantarany bokin'izy zay ihany tantaran'ny bokin'ny Ezekiela mpaminany momba ny voninahitry Jehova. Niala tao amin'ny tempoly izy, nanaraka ny zanak'Israely ho babo tamin'ny Babilôna ary niverina indray tao amin'ny tempoly. Aty amin'ny toko 200 ny fiverenan'ny voninahitr'Andriamanitra tao amin'ny tempoly tao Jerosalema. Hotsika manao hoe inona ny tiany Ezekiela ho takatritsika raha miresaka ny hoe voninahitry Jehova. Voalohany de izao, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ho an'izay rehetra mametraka ny fiainany eo ampelantanan'Andriamanitra de izao manaraka azy ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy izy ny manaraka ny voninahitr'Andriamanitra fa ny voninahitr'Andriamanitra manaiky anaraka ny mpanompony. Zany hoe manaiky horakofan'Andriamanitra ny voninahiny ny mpanompony. Tsy mahazatra zany eo amin'ny testamenta taloha. Tao amin'ny testamenta taloha de ny hoe ny voninahitr'Andriamanitra de mipetraka ao amin'ny tempoly. Tsy mietika hitantsika amin'ny fahitana Isaia mpaminany toko 9 nahitany voninahitr'Andriamanitra tany seza fiandrianan'i Jehova ho Isaia mpaminany hanebanebana akanjony mameno ny tempoly. Ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny tempoly zay eo amin'ny testamenta taloha. Saingy amin'ny fahitana Ezekiela mpaminany de izao manao hoe rehefa planin'Andriamanitra ny lalana hitondran'ny mpanompony, rehefa sitrapon'Andriamanitra ny lalana hitondran'ny mpanompony de manaraka ny mpanompon'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra. Miady fo mihitsy mantsy isika indraindray. Misaotra masa manazava am'zany hoe ndray maka Jesosy niteny tamin'ny nanao fahagagana de niteny manao hoe tsy voalazako ianao fa raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. De izay no asehony Ezekiela mpaminany koa eto aty amin'ny testamenta taloha zany ny hoe io voninahitr'Andriamanitra io de manaraka anao rehefa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny lalanao, rehefa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fikasanao de hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, manaraka anao ny voninahitr'Andriamanitra. Hotsika hoe any amin'ny fahababona zanak'Israely nangiry firy izy, nijaly izy, nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Misy nizara telo mantsy ny zanak'Israely tamin'ny andro ny fahababona. Ny ampahany voalohany nijanona tao Jerosalema. Ny ampahany faharoa nandositra tany Egypta. Jeremia mpaminany isan'izay niteren'ny olona niaraka taminy nandositra tany Egypta. Ary ny ampahany fahatelo ny Maronisa de babo tany Babilôna. Ny fahababona tany Babilôna zay no tsy tian'ny olona indrindra tamin'ny fotoan'andro. Nalohan'ny olona nijanona tao Jerosalema, alao mijanona eto Jerosalema ihany, eto any de alao mahantra eto fa tsy andeha. Ny nandositra nakany Egypta de hoe alao any manao fiainana vaovao, any miaraka amin'ny Farao, any miaina kokoa, aninona ho andevozana any Babilôna. Ny nakany Babilôna ny safidy tsy nekeny zanak'Israely indrindra. Saingy zao ny nakany Babilôna nefa no safidin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny manao hoe aza mandositra any Egypta ary aza misisika hijanona ao Jerosalema. Profon'izany niala tao Jerosalema ny voninahitr'Andriamanitra ary maty martiora, maty novonoina, maty tsabatra ireo nakany Egypta. Fa ny planin'Andriamanitra de zao ho babo any Babilôna ny zanak'Israely. Ary rehefa nanaiky zay fahababona zay ny zanak'Israely, rehefa nanaiky zay fahababona izay ny zanak'Israely de nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Afako ndraindray misy fomba fitondran'Andriamanitra tsy eketsika. Ny fihevitritsika tsy fihevitr'Andriamanitra.
fa mahatonga ny fihevitr'andriamanitra ho fihevitsika de zao ekeo ny sitrapon'andriamanitra, mahatoky ny tenin'andriamanitra, mahatoky ny fandaharan'andriamanitra de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra, mino an'andriamanitra. Ny voninahitr'andriamanitra lehibe de zao manaraka ny mpanompony, manaraka atsika amin'ny fotoana ankatoavatsika ny sitrapon'andriamanitra, amin'ny fotoana anegentsika ny sitrapon'andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehonyity fahitana Ezekela mpaminany ty tsika manao hoe manaraka ny mpanompony voninahitr'andriamanitra, ampahitan'andriamanitra zany. Fa ny faharoa de zao le voninahitr'andriamanitra lehibe nde izao asehony Ezekela mpaminany fa mamirapiratra tsara ny voninahitr'andriamanitra. Ny voambolana ampiasainy Ezekela dia milaza fahatsaran-javatra avokoa, milaza zavatra manokana na de tsotra ary, ny havana, milaza fihavanana, ny eloelo, ny famirapiratana, ny metaly, ny lokana metaly sy ny sisa rehetra, de maneho fa zany voninahitr'andriamanitra zany de tsara, mate hijery, tsara sy mahafinaritra ny voninahitr'andriamanitra. Noho zany de zao raha mamakivaky ity taona ty isika ka manaiky hiaraka amintsika ny voninahitr'andriamanitra, satria ny fikasantsika, ny faniritsika de faniriana mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra, satria ny faniritsika sy ny fikasantsika ataotsika amin'ity taona ity de faniriana entsitsika mankatoan'andriamanitra, de am'izay fotoan'izay manaraka atsika amin'ny voninahitr'andriamanitra, dikan'izay tsara ny zavatra ataotsika, asehon'andriamanitra ho tsara, iandanin'andriamanitra lay zavatra ataotsika de tsara. Ny toy ny tantaran'ny zanak'Israely tany Babilôna de hitantsika fa na de no andevozina ary ny zanak'Israely tany Babilôna de namiratra izy teo aminy ny voninahitr'andriamanitra. Rehefa eo aminao ny voninahitr'andriamanitra tsy maintsy mamiratra ianao. Rehefa eo aminao ny voninahitr'andriamanitra tsy avelany zany ho tsy amiratra ianao. Naiza misy ianao, misy tenin'ny tolo malagasy manao hoe volamena ratsaka ambovoka tsy avelan'ny endriny tsy amiratra, tsy maintsy mamiratra foana. Naiza volamena na vovokinona tototra ao azy eo de hita hoe volamena io. Izay koa ny voninahitr'andriamanitra. Naiza misy ianao, naiza misy atsika, rehefa eo amintsika ny voninahitr'andriamanitra de mamiratra isika. Tsy itsika ny te hamiratra fa ny voninahitr'andriamanitra fotsiny mampamiratra atsika. Izao tontolo zao mitady famirapiratana, izao tontolo zao mitady toerana mba hamiratra, fa ny mpanompon'andriamanitra de zao izy no mampamiratra ny toerana, tsy ny toerana mampamiratra ny mpanompon'andriamanitra fa Andriamanitra ny mampamiratra ny toerana misy azy. Ka naiza toeran'ny mpanompon'andriamanitra de mamiratra ny toeran'ny mpanompon'andriamanitra. Tsy zany am'izao tontolo zao, am'izao tontolo zao de zao mitady toerana izy mba hamiratra, mitady seza izy mba hamiratra, ary mitady seza mamirapiratra mihitsy. Fa izao ny mpanompon'andriamanitra tsy zany, ze seza hipetrahanao no hamiratra, satria no mpanompon'andriamanitra. Rehefa eo aminao ny voninahitr'andriamanitra, naiza metrahana anao de zao hamiratra zay emetrahana anao, tsy hoe enao no mamiratra fa ny voninahitr'andriamanitra no hamiratra eo aminao. Ravako malala, ahoana ramontsika ny tsy atokony fitantanan'andriamanitra. Miova mihitsy ny toetsaintsika zany manoloana ny vinam-piainantsika. Raha toka tsapatsika manao hoe ny zava-dehibe kay de zao tsy izaho manenjika voninahitra ary, na izaho manenjika toerana ary, na izaho manenjika n'izao sy n'izao ary, fa izao naiza misy aho. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra, rehefa momba Andriamanitra, rehefa apetrako amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra de zao ny voninahitr'Andriamanitra no mampamiratra. Marina fa tsy zava-dehibe amintsika ny famirapiratana satria tsika olo ny fanetretena, mazava koa zay. Saingy zao misy fotoana tsy misafidy an'izany ingenao hoe. Misy fotoana tsy ataonao anaty tanjona akory ara ny voninahitra, tsy ataonao anaty tanjona akory ny famirapiratana, satria tsika kristianina mazava ho azy, tsika manao hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Saingy zao omen'Andriamanitra voninahitra tsika. De hitatsika ireo olona maro samihafa izay nanana fanetretena ka na dia toerana tsotra aza ny eritreretiny de nomen'Andriamanitra famirapiratana izy. Ry havako vaovaon'ny taona de nitiany Ezekela takatra de zao manao hoe rehefa tian'Andriamanitra hamiratra ianao, na any amin'ny fahababona aza de mamiratra, na ao anatin'ny fahantrana aza de mamiratra, na ao anatin'ny fahatsorana aza de mamiratra. Fa rehefa tsy hamiratra ianao, na de ao anatin'ny famirapiratana aza, vasoka mandrakariva. Fa ny fahatelo sady farany ravako malala zay
tiany Ezekela mpaminany ho takatritsika momba ny voninahitr'Andriamanitra de zaho tsy zaka mavesatra ny voninahitr'Andriamanitra, andraikitra ny voninahitr'Andriamanitra. Teny hoe kabod zay midika hoe voninahitr'Andriamanitra dia mavesa-danja. Mavesa-danja satria rehefa ataon'Andriamanitra eo amitsika ny voninahiny, mavesatra zay, andraikitra zay. Rehefa izy anehoan'Andriamanitra ny voninahitsika de zao adidy zay, andraikitra zay, ary mavesatra ny akarapoka aho Ezekela mpaminany, tsy zakako ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy zaka satria olombelona ianao, tsy zaka satria mavesatra. Asainy matoka atsika tsy miteny hoe ho anao Andriamanitra ny voninahitra, ho anao ny tery, ho anao ny laza, satria mavesatra aminay zany. Alao ianao ihany no mitondra azy. Fa rehefa miaraka aminay ianao de zao ianao no mitondra ny voninahitra ao eo aminay. Zava-dehibe ny avako ny fahatsapatsika manao hoe tsy miady voninahitra amin'Andriamanitra akory tsika sanatria ny vava. Fa kapanazy ataon'ilay ratsy mantsy. Ny olombelona de miady voninahitra tamin'Andriamanitra. Indray aza manongana n'Andriamanitra eo amin'ny toerany mihitsy, manongana n'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana. Araky ity fahitana hitany Ezekela mpaminany ty hoe nahita seza fiandrianana. Roviana moa ny olona ny manongana n'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana. Na roviana ny olona ny maka ny voninahitr'Andriamanitra ho azy. Maka ny voninahitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehefa voninahitra tokony ho an'Andriamanitra, dera sy laza tokony ho an'Andriamanitra fa alainy ny olona. Ohatra hoe omen'Andriamanitra talenty ianao fa tsy misaotra, alainao anao ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa omen'Andriamanitra fitahiana sy famirapiratana ianao fa tsy nanome voninahitra azy, tsy nisaotra azy, tsy nankasitraka azy, tsy nitory akory manao hoe ny fahasoavanao Andriamanitra no natao izao de zao heverinao fa hainao na hatafita ny tenanao dia alainao ny voninahitr'Andriamanitra. De ndray maka ao amin'ny boky Malaky mpaminany, efa niteny ny tompo manao hoe robainareo fotsiny zao robainareo satria ny voninahitro tokony ho alainareo. Andradray areo de zao itsahinareo ny voninahitro. De afaka malala vaovao ny taona, inona ny afatra Ezekela mpaminany? Adidy ny voninahitr'Andriamanitra. Ho an'izay nahita ny voninahitr'Andriamanitra, ampahitan'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra, de manana adidy hitory ny fahatsaran'ny voninahitr'Andriamanitra. De ianao ve de milaza tamin'ny taona lasa izay nitakatsika iny, nidingantsika iny. Ianao ve de afaka milaza manao hoe za de tsy nampahitan'Andriamanitra ny voninahiny? Tena nampahitan'Andriamanitra ny voninahiny mihitsy, fa tsy mety hitantara ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy mety hitsory vavolombelona ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny fahatsarantsika, ny herintsika, ny tanjantsika, zay no asehontsika fa tsy ny voninahitr'Andriamanitra. Afaka malala vaovao ny taona de angataka ny hoe tompo, ataovy manaraka anay ny voninahitra. Aoka nisy lalana andehananay, lalana mifanaraka amin'ny sitraponao, de rakofo ny voninahitra ao zahay. Ary ampianary ray hitory hanambara ny fahatsaran'ny voninahitra. Ivavaka sika. Tompo misaotranao zahay no ity andro faharoa sahady amin'ny taona ity, zay ampianaranao nay, fa ny voninahitra ao de atafinao, arakotrao ny mpanomponao naiza misy azy, arakotrao ny fiangonana naiza misy azy, arakotrao ny mpino naiza misy azy. Natoeran'inona misy azy de zao ampamirapirato ny voninahitra ao, ny fiangonanao, ny mpino. Tompo de mivavaka izahay. Vaovao ny taona, ataovy hitanay ny voninahitra ao, ataovy hitanay ny fahatsaranao Andriamanitra, ambaranay am'izao tontolo zao fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Vaovao ny taona tompo, de aoka ho hitanay ny fahatsaran'ny fitiavanao. Aza mamelanay irery mamakivaky ity taona ity. Aza mamelanay ho vaky tratra samyrerany zay mety ho fizaham-toetra lalovana. Amoray ny lalanay tompo. Ary ialo avy lalany zay mamakivaky zao taona vaovao zao. Ho hitan'izay rehetra mifanena aminay fa manana anao zahay ary ny voninahitra ao eo aminay. Ampandreseo zahay. Jereo ny tokantrano tsirairay. Mpahirezy tompo mamakivaky ity taona ity. Ataovy tsapanay rehetra, ataovy tsapany tsirairay fa Andriamanitra mpandresy ianao Andriamanitra ary rehefa miasa tsisy mahasakana.
de aneo iny voninahitra ao zahay anompona ianao amin'ny fifaliana, anompona ianao amin'ny fanantenana. De mitahianay tompo fa ho anao ny dera sy ny lazary ny voninahitra fampitoera aminay kosa ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny fanomponana. Amen.